vavaksika. Dia mbola misotranao zahay Andriamanitra rainay io satria mbola omenao ny teninao. Dia ny teninao izay manadio, manamasina ary mampitombo anay amin'ny fiamasinana eo amin'ny fiainanay andavanandro, indrindra fa amin'ny mahafiangonana anay. Dia misotranao zahay satria hambareto izany teninao izany. Ny angatahanay Tompo dia eto ianao hanatrika anay. Tanteraka ny teninao hoe misaingo nandroana telo amin'ny anarako teo afovoany. Indrindra Jesosy fanahinao angatahanay ampiteny sy taridalana amin'izay ambara, satria anao ny teny ary tianao koa ny mahafantatra izay tianao hambara amin'izany. Tezako ianao mamela ny heliko ny tsy fahatanterahanay. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toriteny 720 no anjara araka ny fandaharana ny amin'ny programa izay efa ny ampelantanantsika. Ny Efesianina toko 5 manomboka amin'ny 12 dia mahatratra ny toko 9 hatramin'ny 7. Io no tenin'Andriamanitra izay anjara toriteny androany. Efesianina toko 5 vakina manomboka amin'ny 12 dia mitsahatra amin'ny toko 9. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. Fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy no haneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Hianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanoloran'ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny andiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketromana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba misy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany sika, ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo ray ihany izy roa, araka ny Genesis 2:15. Zava-miafina lehibe izany, fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana, na dia izany aza samia tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny Tompo, fa marina izany. Manaja ny ray sy ny reninao, fa izany ny didy voalohany misy ny teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny perikopa izay atolotra antsika eto atao toriteny dia perikopa etika, izany hoe milaza fitondrantena, ary dia tena tandrify tokoa ny amin'ny faneva izay noraisina izany, satria ny faneveto dia maniraka antsika handeha araka ny fiantsoana, izany hoe maniraka antsika hanana toe-piainana araka izay niantsoana antsika. Ka dia ho toriteny miendrika fampianarana izy tia, satria toriteny etika izay milaza ny amin'ny fanambadiana, ary efa norenesintsika be dia be ny amin'izany. Be dia be ireo lafiny nijeren'ny mpandahateny ny amin'ny fanambadiana araka ny nitarihany azy teo. Fa ity anjarantsika ty androany kosa dia mijery manokana ny amin'ny andraikitry ny vehivavy sy ny andraikitry ny lehilahy amin'ny fitantanana izany tokantrano izany. Io no tena voalaza be dia be manomboka amin'ny 12 izay namakitsika azy, ka
hatramin'ny 730 ary mipita mitoko fahenina 7. Ka dia zavatra efa fahalalana nanantsika nambara tamin'ny lahateny ireo fa zay hanampy azy eto ary mety efa be dehibe ihany koa zany voalaza dia ny amin'izay andraikitry ny vehivavy, ny amin'izay andraikitra tandria fiandrasana amin'ny lehilahy amin'ny fiarahana amin'ny tantana sy fiarah-miaina ao anatiny zany tokantrano zany dia hitsy sy tondroina avy hatrany fa izay ambara eto dia tokantrano kristiana. Satria zany dia mampitodika antsika hiverina amin'ilay boky zay nangalana ny perikopa, satria tsy maintsy tarafitsika ary tsy maintsy hazavaintsika araka ny zava-misy sy ny riba sy tranga ara-tantara nisy tamin'izay fotoana zay ity tenin'Andriamanitra ity. Fa ny zava-nisy tamin'izay fotoana zay nahatonga ny Paoly nanoratra sy nanao fampianarana ho an'ny fiangonana zay anoratany eto. Paoly ary dia tsy hafa fa efa fantatsika fa ilay apôstôly voantso ary nomena sy nantsoina manokana hanao ny asa misoana ho amin'ny jentilisa. Inona no votoatiny zany asa misoana hataon'ny Paoly ho an'ny jentilisa zany? Dia ny hanambara ny famonjen'Andriamanitra, ny hanambara ny fiainana zay efa natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa famonjena nataony tamin'i Jesosy Kristy amin'ny jentilisa, mba hialany amin'izany toe-pahafatesana misy azy zany ka hatonga azy amin'ny sehatry ny famonjena, amin'ny handraisany zany famonjena zany. Apôstôlin'ny jentilisa izy, nanao zany asan'izany Paoly, ary raha ny fanambarany dia tsy nanao ny ainy ho zavatra mihitsy izy tamin'ny fanompoana, tamin'ny fanolorantena, tamin'izany misoana sy anjara nomena azy zany. Ary dia vokatry ny asa zay nataony noho ny fanirahan'ny tompo azy sy zany andraikitra nomeny tompo zany ireo fiangonana maro zay nanoratana, satria maro amin'ireo fiangonana nanoratan'ireo no tena sehatry ny asa nanaovan'ny misoana ary izy mihitsy no ray ampanahiny zany fiangonana zany. Tsy ny fiangonana ihany fa misy koa ireo taratasy zay nisoratany ho an'olona manokana dia tena vokatry ny asany daholo izany. Raha manoratra ny bokin'ny Efesiana, manoratra ny epistily hoan'ny Efesiana ary Paoly dia tsy salasalana ny laza fa tena nahavokatra ny asan'ny Paoly, satria tonga fiangonana ilay firenena jentilisa, ilay olona tsy nahalala an'Andriamanitra, ilay olona zay tsy nantsoina akory ho tamin'ny fanekena zay natolotra ny firenena jiosy dia tonga ho fiangonana, tonga ho fiangonana. Ilay jentilisa, ilay tao maizina fahizay dia tonga olon'Andriamanitra, tonga ao amin'ny mazava, tonga ao amin'ny fiangonana. Tsy asa mora zany, ary be dia be ny trangan-javatra niseho tamin'ny zany asan'ny Paoly apôstôly raha nanao zany asa misoana tamin'ny jentilisa zany izy ho fanorenana ny fiangonana kristiana zay nametrahana azy ho tompon'andraikitra. Anisan'ny olana natrehan'ny Paoly apôstôly dia ny fisiany endriky ny fizarazarany fiangonana. Zao le endriky ny fizarazarany tamin'izay fotoana zay. Ny nomena ny teny fikasana dia ny jiosy, ary ny jiosy dia ny hevitra fa fananany manokana io, tsy itovizany amin'ny firenena hafa io, ka dia azy marina zany fa firenem-boafidy tokoa izy, saingy tsy amin'ny saina maha-olombelona tahaka izany nanoloran'Andriamanitra azy, fa nataon'Andriamanitra kosa izy ho vavahady hidira ny asan'Andriamanitra sy hanehoany asan'Andriamanitra mba hivelarany zany ho amin'izao tontolo izao dia ny jentilisa koa izany, satria tsy mba Andriamanitra miangatra Andriamanitra fa Andriamanitra izay te hamonjy izao tontolo izao, arak'izay ambaran'ny Jaona hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fahadisoan-kevitra ho an'ny jiosy zay nitazona ny fanekena taloha, voasoratra ao amin'ny testamenta taloha, ny fiheverany fa propriété exclusive ho azy, fananany manokana zay tsy arahany amin'ny hafa ity teny fikasana ho amin'ny famonjena nataon'Andriamanitra ity. Ka rehefa tonga ny fanatanterahany zany, raha fa tonga ny fahatanterahany zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia sarotra taminy nanaiky fa hay ve zao ny hevitry ny lalàna, hay ve zao no hevitry ny ty fanekena zay nataon'Andriamanitra ho fananganana ny zanak'Israely ho olom-boafidiny ity, satria nilaozana teo le fanekena taloha fa tonga amin'ny fanekena vaovao zay iantsoan'Andriamanitra ny olona ho ao amin'ny fiangonana,
ho amin'ny zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Io fahasarotana anankiray zay natrehin'ny Jiosy io. Fa ny jaintilisa koa dia niatrika fahasarotana tahaka izany, satria ny fahafantarana ny teny fikasana dia ny Jiosy nomena azy. Koa raha ny jaintilisa raha ho tonga kristianina dia aiza ny lalana hombana amin'izany? Paoly zay efa nahazo tsara ny fahazavana, efa nomena tsara ny fahalalana, nampahafantarana tsara ny lalana ny amin'ny hanaovany zany asa misiona any amin'ny jaintilisa zany dia mahalala tsara na ny fepetra na ny lalana hatao na ny fomba hatao amin'izany. Ka ho an'ny Paoly dia misy lala mahitsy fa hafy tamin'ny fahajaintilisana ny olona dia azo ataony mandray azy ho kristianina avy hatrany, tsy amin'ny alalan'ny fanekena taloha zay tsy maintsy mandalo amin'ny fomban-drazana Jiosy ka ho forana ny lehilahy rehetra ho famantarana fa ao anatin'ny firenenam-boafidy izy. Tsy zany no nataon'ny Paoly, fa ny jaintilisa nampahafantarana ny asan'i Jesosy, nampahafantarana ny famonjena nataon'i Jesosy, nino zany dia noraisina araka ny fomba samihafa ho tonga kristianina. Ary tsy ny famoranana nandraisana azy fa ny batisa. Sarotra ny fandraisana an'izany, tsy nanaiky n'izany ny Jiosy. Fa na dia ho tonga kristianina aza ny jaintilisa dia tsy maintsy tokony ho jaintilisa izy aloha, dia manaraka ny fomba Jiosy forana ary forana izy zay vao tonga kristianina indray. Io no sarina fiangonana natahoran'ny Paoly iseho. Io no endriky ny olana nisy teo amin'ny asan'ny Paoly tamin'izao maha-apostolon'ny jaintilisa azy zao, satria atahorany ny isiany endriky ny fiangonana dia fiangonana jaintilisa tonga kristianina sy ny fiangonana jodaista na ny fiangonana Jiosy kristianina. Io no endrika mety isian'ny fiangonana. Ka raha mamaky ny Efesianina manontolo tsika dia fampianarana ny amin'ny fiangonana io. Amin'ny teny baiko izy dia hoe ekleziolojia no atao ao amin'ny Efesianina. Mampianatra Paoly, mampahafantatry Paoly hoe tahaka ninona moa zany fiangonana zany, ahoana moa ny fomba iantsoan'Andriamanitra ny olona ho amin'izany fiangonana zany, ahoana moa ny andraikitry ny olona sy ny ataon'ny olona amin'ny hidirany amin'izany fiangonana zany. Ny fehiny fampianaran'ny Paoly ny amin'izany fiangonana zany manerana ny bokin'ny Efesianina manontolo dia ny filazany hoe tokana ny fiangonana, ary ao amin'ny Kristy no iombonan'izany fiangonana zany. Ary raha misy marika anankiray izay hamantarana ny fiangonana dia ny fiangonana tokana tahak'izay anarataontsika amin'ny fanekem-pinoana hoe za mino ny fiangonana masina, ny fiombonana masina maneran'izao tontolo izao. Fiombonana zany tsy fizarazarany zany fa tokana. Io ny zavatra tsindrian'ny Paoly voalohany indrindra amin'ny bokin'ny Efesianina dia ny mahatokana ny fiangonana. Izy tokana zany anefa tsy amin'ny toerana anankiray, tsy eo amin'ny firenena Jiosiana, fa manerana an'izao tontolo izao koa ny fiangonana. Tokana fa manerana an'izao tontolo izao ny fiangonana. Reo sary anankiroa reo no anehoan'ny Paoly ny endriky ty fiangonana dia ny fiangonana zay toerana nomanin'Andriamanitra, endriky ny fanjakan'Andriamanitra zay efa latsany ety an-tany sahady hamoren'ny olona avy any ivelany zany fanjakan'Andriamanitra zany, ary anisan'izany ny jaintilisa mba ho tafangona iray ao anatin'ny fiangonana. Fiangonana tokana ary fiangonana manerana izao tontolo izao. Ekentsika zany ary ataotsika sy maritsika amin'ny fanekem-pinoana, ataotsika isan'andro zany. Io no fampianarana, io no votoatiny sy ny zavatra rehetra hita ao amin'ny bokin'ny Efesianina. Ka raha manao izany Paoly dia tsy zavatra kely io, zany fiheverana hoe fiangonana tokana zany, tsy zavatra kely zany, tsy zavatra kely zany. Fa amin'ny vavaka farany nataon'i Jesosy, raha nanao nitatitra ny asa tamin'ny rainy izy ka vita ny asa, ny fanirian'i Jesosy indrindra dia ny hoe mba ho iray ihany, mba ho iray ihany, hiray ihany fiangonana. Ary amin'ny maha iray azy zany dia tsy manana tompo roa fa tompo iray ihany, tsy manana fototra irenina roa na telo fa fototra iray ihany. Ary manaraka an'izany koa ny maha manerana an'izao tontolo izao azy, satria tsy mba Andriamanitra miangatra zany Andriamanitra zany fa Andriamanitra izay hamonjy ny olona rehetra sy izao tontolo izao. Ary asehan'ny Paoly miharihary eto fa ny antsoinao fiangonana dia tsy ny vatan-trano, tsy faritra ara-jeografia,
tahaka ny na faritra ara-poko tahaka ny heverany jiosy azy fa zany fiangonana zany araka ny lahateny zay natao teo dia tandindony zany ao amin'ny testamenta taloha ny Israely, zavatra voafaritra amina foko anankiray, zavatra voafaritra amina firenena anankiray, voafaritra amina faritany anankiray, fa ny faritra hafan'iny dia jaintilisa avokoa. Tsy zavatra tahaka zany ny fiangonana, fa ny fiangonana dia fiombonany olona, fiombonany mino, olona tsy tokana fa olona maro manomboka amroa, raha araka ny tenenan'i Jesosy azy hoe amin'izay angonandroana telo amin'ny anarako dia eo vovoany aho, satria io no endriky ny ekleziolojia fototra zay ataon'i Jesosy dia ny fanatrehany ny fiombonana. Raha fa manomboka amroa dia eo vovoan'i Jesosy fahatelo ny amin'izany. Ka tsy faritra ara-jeografia, tsy faritra ara-poko na voafaritra zay mety ho faritra fantatsika ampisiana ny hoe fiangonana, fa fiombonany olona, fiombonany olona. Io asehan'ny Paoly koa io, olona zany fiangonana zany, olona zany fa tsy zava-boahary ivelan'ny olona. Ary izany indrindra no mahakasika ny perikopatsika, mahakasika ny perikopatsika dia ny 220 ka hatramin'ny 1telopolo ho an'ny fanambadiana kristianina, ary mitohy amin'ny 9 ka hatramin'ny 14 ho an'ny ankohonana kristianina, ho an'ny ankohonana kristianina. Hijery Paoly apôstôly fa raha hanazavany amin'izany ataontsika eo fiarahamonin'olombelona zany izy dia tsy maintsy mijery amin'izay nataon'Andriamanitra novakina tamintsika ny Genesisy, vakina tamintsika ny Genesisy. Fa raha nahary zao tontolo zao Andriamanitra dia anisan'ny zava-boahary ny olombelona, nohariany ny olombelona. Ary eo asem-panazavana kely amin'ny fampianarana momba ny fanambadiana. Fa raha nahavita ny lehilahy izy dia tsy afa-po tamin'izany, tsy afa-po tamin'izany, fa namboatra ny vehivavy koa, ary mbola tsy vita ny famoronana ny olona. Raha namorona ny vehivavy koa izy, fa nampitambatra azy ho iray izy, ary nitsojano zany fiombonana zany, zay vao vita ny famoronana ny olona. Ka zay no mahatonga ny fiangonana samy manana ny fampianarana amin'ny fanambadiana. Misy fiangonana mametraka ny fanambadiana ho any amin'ny laharan'ny sakramety, sakramety io izy, dia aza ny fanazavana an'izay fa tsy hiditra amin'izay tsika. Misy koa aza fiangonana zay tsy miraharaha, tsy miraharaha, tsy miraharaha ny amin'izany fanambadiana zany, toa zavatra accident nahatonga ny olona. Ny fifandraisana amin'ny mahampivady toa zavatra accident, toa zavatra kisendrasendra, fa tsy heveriny akory, koa zavatra fandaminana avy amin'Andriamanitra zany. Tia ny tenin'ny mpianatra teolojia anankiray zay nanaitra ary nahatonga ny mpiara-mianatra taminy handeha hody hiala tamin'ny toeram-pampianarana hoe ho simba ny finoako. Zao anisany anankiray nataony tsara hiany. Fa nisy ny divorce, fa raha tsy nisy ny divorce dia prison, ny atao hoe tokantrano. Zay mba fiangonana, fiangonana mampianatra an'izany. Zany hoe raha ny tena marina tsy mahafantatra ny fikendren'Andriamanitra ny amin'ny atao hoe tokantrano, ny amin'ny fanambadiana izy, fiangonana, fiangonana dia mahagaga ny tsy hitarihan'ny fanahy azy mba halalany amin'izany, sy ny fanazavana samy hafa izay entin'ny olona na entin'ny fiangonana koa anaovana sy ilazana ny amin'izany fanambadiana zany. Sika dia efa nahazo fampianarana tsara tamin'ny alalan'ny lahateny teo, mamaritra tsara hoe zao ny fanambadiana, zao ny fisiana. Ka ho famintenana an'ireny ho atsika loterana araka ny fampianaran'ny Lotera, zay efa noazavaina teo koa dia zao alahatra ny any amin'ny laharan'ny famoronana, alahatra Lotera any amin'ny laharan'ny famoronana ny fanambadiana. Any no andaharany azy, tsy aty amin'ny lalan'ny famonjena ka hoe sakramentana tahaka izany, fa amin'ny famoronana, any no azazavany Lotera ny amin'ny fanambadiana. Asan'Andriamanitra io, famoronana nataony Andriamanitra io. Raha ny tena marina zany dia anisan'ny zava-boaharin'Andriamanitra io, anisan'ny zava-boaharin'Andriamanitra ny fanambadiana. Zany no ao amin'ny ritoalin'ny fanambadiantsika dia ameperana mazava tsara fa aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy ho ravan'ny olombelona,
any amin'ny ordre ny création, any amin'ny laharan'ny famoronana no ampianaran'ny Lutera ny amin'ny fanambadiana. Ary amin'izany dia misy fandaminana tsara, misy firindrana tsara ny fiarahamonina ao amin'ny tokantrano sy iarahany amin'ny fiarahamonina manodidina eo amin'ny zavaboahary rehetra. Fa rehefa niditra ny fahotana, dia ity zavaboahary no hariana farany ity ny simba voalohany indrindra, satria ny tokantrano ny simba voalohany indrindra. Fa tao amin'ny olombelona niditra ny fahotana, ary simba noho izany ny endrik'Andriamanitra tao amin'ny olombelona, ka dia simba koa ny fandaminana rehetra nataon'Andriamanitra ny famoronana. Ary na dia ny zavaboahary zay tsy nanota aza, dia voaozona ny tany noho ny ataony eo redama. Zany ny zava-misy, voaozona ny tany. Zavaboahary tsy nanao ninonino, ny manga tsy nanao ninonino, ny voasary tsy nanao ninonino, ny rano tsy nanao ninonino, ny trondro tsy nanao ninonino. Iharany hadalany olombelona ka voaozona, satria mikorotana ny fandaminana nataon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra raha nahary zao tontolo zao dia tao anatin'ny fandaminana tanteraka ny famoronana izay nataony, ary ao anatin'izany koa ny fipetrahany olona eo anivon'izany fiarahamonina dia ny zavaboahary manontolo izany. Izany fahasimbany tokantrano noho ny fahotana izany dia zany indrindra no mahatonga an'Andriamanitra hanomboka ny asa-pamonjena ao amintsika olombelona. Ary zany asa-pamonjena nataon'Andriamanitra ho amintsika olombelona zany dia tsy mba nataony hoe ranonary anao ataoko famonjena ohatran'izao ndao anao ampiasaiko tahaka an'izao, fa nifidy tokantrano koa Andriamanitra. Raha ny zavatra nataony volin'Andriamanitra voalohany indrindra raha teo amin'ny fandaharan'asany amin'ny hanaovana famonjena, eo tokoa ny zanan'izay hirahany ho tonga ety an-tany. Fa ny voalohany indrindra nataony dia nanomana any Maria sy Josefy handray izany tokantrano. Satria simba ny tokantrano, simba ilay fiarahamonina fototra misy an'izao tontolo zao. Andriamanitra hanomboatra, Andriamanitra hamonjy zao tontolo zao dia io fiarahamonina fototra io no idirana, io fiarahamonina fototra io no amboarina. Ny zavaboahary raha lazaintsika hoe simba ny tontolo iainana ane, tsy ny zavaboahary ny manao hadalana, fa tsika ny manimba an'io, ny ataotsika ny manimba an'io. Ary tsy manimba ny zavaboahary ihany izy atsika, fa manimba ny tenatsika. Hoy ny dokotera anankiray izay niresaka tamiko vao tena mampatahotra n'ity destintsika olombelona ty izy, tena mampatahotra ty amin'ity fahasimbany tontolo iainana ty. Fa simba ny tontolo iainana ihany simba, fa itsika tontolo miaina ho aminy koa, satria tsika ny fototra an'io. Ny amin'ny zavatra maro samihafa zay heverinao fandrosoana, kanjo fahafatesana. Ny amin'ny zavatra maro zay heverinao mamirapiratra, kanjo fandrika. Anefarany ho izy dia tsy mahagaga raha hisy olona dia aty nipetrahany orony na aty nipetrahany sofiny. Fahasombany tsy ny tontolo iainana ihany, fa ny miaina ao anatin'io tontolo io koa simba. Satria efa simba daholo na ny sela fototra izay mamaritra ny endriky ny olona. Ka raha mahitsy tahaka an'izao naovan'Andriamanitra azy, mety efa mibilabila noho ny zavatra maro samihafa ataontsika olombelona, avy eo amin'ny olombelona zany, avy eo amin'ny tokantrano. Ka amin'izany dia io lay nilazainy mpampianatra sy mpandahateny teo, fa hoe ny sehatry ny fanambadiana dia tsy mba sehatry ny fiarahamonin'olombelona ihany, fa tena sehatra ara-pivavahana koa, satria isehoany sy sehatra hiasan'Andriamanitra hamonjy ny olombelona. Sehatra hiasan'Andriamanitra hamonjy ny olombelona ny fanambadiana, ary ao no anomboany zany asa zany hamonjeny izao tontolo zao. Tena nazava tsara nataony mpandahateny azy teo. Tsy fiarahamonin'olombelona ihany io, fa ny fiheverana azy fiarahamonin'olombelona no nanaovantsika tahaka ny biby io, ka tsy ahafantarantsika hoe ty no zavatra ara-natiora na harian'Andriamanitra atsika. Fa mahita ny biby manao tahaka zao dia mety koa io tahaka an'izany le izy. Ka Paoly apôstôly raha manazavany amin'izany fiangonana zany, manazavany amin'ny fiainana zany fiangonana zany, manazavany asan'Andriamanitra ny amin'izany fiangonana zany,
dia atombony aty amin'ny fiarahamonina fototra dia ny tokantrano zany, ny tokantrano. Ka eto amin'ity eto amin'ity perikopa ty dia jerentsika tsara fa arak'izay efa nataon'ny mpandahateny teo ny fifampitondrany mpivady dia ampifandraisin'ny Paoly amin'ny fifampitondrany Kristy sy ny fiangonana. Tahaka ny ifampitondrany Jehovahandriamanitra sy ny Israely, tahaka an'izay ilay izy. Hilazana sy hanamafisana ilay voambara teo fa ny fiarahamonina ao amin'ny fanambadiana dia tsy raharaha ara-nofo ihany fa tena misy raharaha ara-panahy, satria ao no iasan'Andriamanitra, ao no ataon'Andriamanitra ho sehatra hanombohany ny asa-pamonjena. Ary dia zany no nasehon'i Jesosy Kristy koa, fa raha mijery ny Jaona toko faharoa tsika, ny andininy toko faharoa manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1:10 dia milaza tsara Jaona mpanoratra fa Jesosy naneho ny voninahiny amin'ny mahandriamanitra azy tamin'ilay asa mahagaga nataony dia ny fanovana ny rano ho divay. Naneho ny mahandriamanitra azy izy. Ary Jaona io ihany koa ny manambara ny famaranany ny filazantsara ny soratana fa be dia be ny famantarana nataon'i Jesosy, be dia be ny fahagagana nataon'i Jesosy, fa raha ho soratana daholo reny hoy Jaona dia na ny zao tontolo zao tsy ho omby ny boky voasoratra. Nefa amin'izany fahagagana maro be nataon'i Jesosy zany dia ny fahagagana nataony voalohany indrindra ka anehoan'ny mahandriamanitra azy dia ny nanatrehany ny fanambadiana taokana, ka nahafantarany olona azy nino azy ny mpianana ary nino azy koa ny nasaina rehetra tao amin'ny zany fety mpiarahamonina ara-panambadiana izany. Zany dia hilazana amintsika fa manamafy ilay asa famoronana nataony tany eden'Andriamanitra ka manorona tokantrano ary manao famoronam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy. Zany dia hilazana amintsika koa fa tsy kely ary tsy maivamaivana amin'Andriamanitra tahaka ny fiheverantsika azy ho rafi-piarahamonina tsotra ihany, ny rafi-piarahamonina sy ny fifampitondrana ao amin'ny fanambadiana. Ka matetika ny lalam-panambadiana izay ambara sy ampianarina atsika dia toheritsika, lavitsika amin'ny hoe fomba amam-panao, lavitsika amin'ny faherezan'ny filany nofontsika, ka andehanantsika araka ny sitrapontsika fa tsy hetezantsika manaraka izany toromarika nataon'Andriamanitra amin'ny mahazava-boahary antsika olombelona izany ary amin'ny fametrahanantsika ao amin'ny fanambadiana ho sehatra hipetrahantsika amin'izany mahazava-boahary atsika izany. Ka raha nolazaina tery am-piandohana fa raha momba ny fiangonana nolazain'ny Paoly apôstôly amin'ny bokin'ny Efesianina manontolo dia lazainy ao ihany koa izay heveriny hoe fiangonana fototra, izany hoe fiangonana fototra, fiangonana fototra, fiangonana fototra dia ny tokantrano zany. Nisy mpiara-miasa tamiko tena riany akitsirany fotsiny izao ny vadiny, dia nanao divorce, dia nisoratra ny ray izy, dia avereny miasa zay président fa vady aman-janaka ao silaky ny ainao aza, tsy mahatoky ianao fitandremana an'izany, vao maika fiangonana hafa. Amboary ny tenanao aloha, amboary ny tenanao aloha, fa ny tokantrano dia endriky ny fiarahamonina fototra ao amin'ny fiangonana zay anehoan'Andriamanitra ny asa-pamonjena zay ataony. Ary dia izany no anomezana toromarika sy ilazalazan'i Paoly ary hitondrany fananarana ho an'ny fiangonana tany Efesiosy dia ny Efesianina rehefa manatrika izany problème zany indrindra fa hataony fitarihan-dalana, ka ilazany ny amin'ny andraikitry ny vehivavy sy ny andraikitry ny lehilahy ao amin'ny fitantanana izany tokantrano zany. Ny voambolana anankiray lehibe indrindra izay ampiasain'ny Paoly amin'ny zany andraikitra zany dia ny hoe manaiky. Ary io dia miatefany amin'ny vehivavy, miatefany amin'ny vehivavy. Any amin'ny andininy faha 1:20 izy izay tsy ao anatin'ny perikopantsika dia efa nampiasainy io voambolana io hoe mifanaiky eo amin'ny fiarahamonina.
mifanaiky. Le fanekena atao hoe toa tsy le fanekena alliance ho contrat fa le fanekena soumission, manaiky tsy mamaly, raisina zay ambara rehetra, ekena zay ambara rehetra. Io ny voambolana voalohany indrindra. Ka am'izany dia lazainy fa ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny tokantrano dia ny manaiky, ny manaiky. Io voambolana tsy mora ho an'izao tontolo zao, indrindra fa zareo tandrefana amin'izao taonjato zao, fa tonga fahatafitohinana io, tonga fahatafitohinana io, indrindra rehefa nanomboka ny fihetsiketsehana momba ny féminisme, momba ny féminisme, dia noheverina fa fanaovana ho ambany ny vehivavy, ho fanaovana tsinotsinona ny vehivavy, izany toetra mahamanaiky zany. Fa tsy zany no eto, tsy zany no eto. Fa ny fanekena zay ambaran'ny Paoly apôstôly eto dia ilay toe-piainana manetry tena, mandray, mihaino, eny midina aza. Raha izany ny fomba azahoana ilay fanambarana. Ary tsy fanekena amin'ny tahatra io, tsy fanekena ihany koa amin'ny horohoro io, tsy fanekena ihany koa miendrika ho fanompoana fanandevozana io, fa fanekena vokatry ny fahatsoram-po. Fanekena vokatry ny fahatsoram-po. Ka tsy zoga io fa toe-piainana. Io tsy hoe fankatoavana, ny teny vahiny moa dia samy manana ilazany azy. Ny obéissance sy ny attitude izy dia samy kafa. Ny obéissance dia action. Misy olona manao zavatra anankiray empanaovina azy nefa tsy vokatry ny fony, fa dia manao hoe atao any ty ho vita, atao any ty ho mora tsy famaliana. Tsy zay io. Fa faharesen-dahatra avy any am-po mihitsy. Faharesen-dahatra avy am-po, toe-po tsotra, toe-po midina, toe-po mihaino. Io ny toetra ny vehivavy, io no andraikitry ny vehivavy eo amin'izany fitantanana ny tokantrano zany. Io no ambaran'ny Paoly apôstôly eo amin'ny andininy faha 12 sy faha 13. Ary dia lazainy ihany koa izany andraikitry zany fa zany andraikitry zany dia andraikitra izay mitaiza ihany koa ny toe-pahasalamany vehivavy. Fa ny olona tsotra hono dia olona tsy mba mora azona aretina, dia mora mazava moa zany raha ny tension ny aretina mandraha amin'izao no jerena. Zany hoe raha ny vehivavy zany manana an'izany toe-po zany, tsy tokony ianao zahay dia ambany, zahay dia ambanimbaniana, fa zahay dia nomena ny fanafody mahasalama indrindra. Dia ianaro zany, ianaro zany. Dia eto zany mahatsiaro ny fampianarana omaly hoe ianaro zany ary ny ianarana an'izany dia ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy. Mianatra ny Kristy tsika. Tsy mamaky taratasy raha manao an'izany ny mpampianatra teto omaly, fa mamaky an' Jesosy. Fa zany ny toe-pony Jesosy. Jeso mora fo indrindra. Jeso malemy fanahy. Zany ny toe-pony Jesosy. Ka aoka ianareo vehivavy raha lazaina hoe tokony hanaiky, tsy alahelo fa tena manana ny toe-piainana tena mahasalama, tena mahasalama ary mahela velona indrindra ianareo. Dia sarotra ny mianatra an'izany fa ianaro ao amin'ny Kristy hoy ny mpampianatra atsika omaly. Amin'izany dia lazainy ihany koa ny andraikitry ny lehilahy, lazainy ihany koa ny andraikitry ny lehilahy eo amin'ny andininy faha 13. Ka lazainy fa ny lehilahy no lohany, lehilahy no mpitarika. Ary io dia voambolana efa masaka sy efa mazava amin'izao ny hoe leader. Ny lehilahy no leader. Dia amin'izao zany aza misy lehilahy miady toerana ho leader, fa amin'ny maha lehilahy ianao mahatokantrano anao dia efa mpitarika ianao. Fa aza variana hitarika zavatra hafa. Fa ny fitarihana voalohany tokony ho banjininao dia io sehatra misy anao voalohany indrindra io dia ny amin'ny tokantranonao. Ary raha mbola tsy manana izany tokantrano zany dia miomana ianao fa mbola ho avy amin'izany ihany dia miomana ny ho amin'izany, fa tsy maintsy ho loha ianao. Raha jerena izany andraikitra ananan'ny lehilahy sy apetraka amin'ny lehilahy sy apetraka amin'ny vehivavy zany dia toa lehibe ny an'ny lehilahy. Ary toa misy fahefana ihany koa
saingy araka ny nazavain'ny mpanao lahateny teo dia tsy fahefana hamono fa ambarany ao afara ao koa ny asan'ny lehilahy fa mpiaro fahefana misy hery afaka hiaro ny vehivavy toa lehibe ary dia nambarany mpandahateny moa fa rehefa diso fampiasa io a dia lasa tsy famelomana fa lasa amin'ny famonoana io no andraikitry ny lehilahy ary raha manao tombana tsotra tsika raha mijery tsotra tsika ny amin'ny amakiana azy maimaiky amin'ny ilazany apôstôly Paoly sy anaovany fitsinjarana andraikitra amin'izany fananana ny tokantrano zany a dia tahaka ny misy balance tahaka ny tsy mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy dia lasa ny feminista dia manao dia tena ny zonay vehivavy foikoy dia hoy ny mpanazava eo amin'ny asa tao io dia tsy mitovy tokoa fa amin'ny maha izy azy dia mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny asa tao ny asa mpanaovana ny lehilahy be dia be koa ny fanompoana taony be dia be koa ny fahefana taony manaraka an'izany fanompoana zany mety ho bebe koa ny an'ny vehivavy dia ny manaiky any ento fa amin'ny fahatsoraposy amin'ny mpitiavana ka dia tahaka ny latsa-danja ny vehivavy amin'ny asa tao dia marina tokoa izany fa amin'ny maha izy azy dia mitovy eo satria ny lehilahy dia nomena andraikitra lehibe sy mavesatra fa ny vehivavy kosa dia toa nomena andraikitra kely fa sarotra toa zavatra kely zany manaiky zany dia toa zavatra fa raha misy ny tsy mampilamina an'izao tontolo zao dia mitsifisian'ny fandeferana sarotra io voatovolahy kely no nisy vavy antitra anankiray satria olona tsy dia mba mahatatana fo zay ihany dia mora miady zao no nataony ny mampalemilemy an'ity laferana ty zanako dia ny fandeferana izy mety milefitra eo dia kapony ny laferako tsy maharary fa ny taola tongotra ko tsy mety milefitra kapony maharary zay ny mampalemilemy anao ka everina hoe kely io andraikitra ny vehivavy io fa sarotra io everina hoe lehibe ny andraikitra ny lehilahy sady mavesatra fa tena mifandanja fa Andriamanitra tsy mba miangatra na dia tsy nataony mitovy ny endriky ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny fandrafetany taova ao aminy dia Andriamanitra manana fitoviana manana fampitoviana zay tsy fantatrao fa asehony amin'ny alalany zany andraikitra sy adidy zany ka amin'izany ary ny lehilahy amin'izany andraikitra lehibe sady mavesatra taony zany dia tsy maintsy ho loha-pitarika ary loha-pitarika zay tena manana fitiavana satria ambarany mazava tsara zany amin'ny zay tokony ho fiainan'ny lehilahy eo anatrehan'ny eo amin'ny fitondran'ny vehivavy tarafiny amin'ny fananan'i Kristy ny fiangonana ka amin'ireo andraikitra petraka amin'ireo dia mitovy ny fahatsoana raha ny lehilahy tsy mahatateraka ny azy io satria ny ahy ty moa dia betsaka loatra ka mavesatra loatra tika dia tsy vitako diso izy ary raha ny vehivavy koa ny ahy ty moa dia sarotra loatra ka dia tsy vitako mitovy ny fahatsoana amin'ny tsy fanatanterahany reo andraikitra samy hafa reo fa andraikitra mifameno reo amin'ny fandaminana ny fiarahamonina amin'ny fitondrana ny fiarahamonina ary amin'ny fiainana ilay fandaminana nataon'Andriamanitra na hariany antsika olombelona ary zany fikendren'Andriamanitra ny fiarahamoniny mpivady zany dia zany koa no tandindona andrasany ho ao amin'ny fiarahamonina misy ao amin'ny fiangonana amin'ny fifampitondrana eo any atrehany andraikitra samy hafa zay tsy mitovy nefa mampitovy zo tsara ny mino rehetra ao amin'ny fiangonana dia izany fiainana maha kristiany zany raha fa manomboka eny amin'ny 4 sy 5 koa izy dia ampitahainy amin'ny fitiavany Kristy ny fitiavana ny tena zany fitiavana ny tena dia io tsy fitiavatena fa fitiavana ny tena ny fitiavatena dia io ny fahavalon'ny fitiavan'Andriamanitra satria ny fitiavan'Andriamanitra dia
fitiavana mijery ny hafa, fitiavana te hanasoa ny hafa. Fa ny fitiavan-tena dia tsy mba tahaka izany, fa fitiavana izay mamono ny hafa, mamono ny hafa. Fitiavana izay tsy tia ny hafa, fitiavana izay manambaka ny hafa, fitiavana izay tsy te hanome ny soa ho an'ny hafa. Fa tsy izany ny amin'ny mahalohan'ny lehilahy, fa fitiavana tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, fitiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanoloran'ny ainy, nanoloran'ny ainy hamonjy azy, nanoloran'ny ainy hamonjy azy, nanoloran'ny ainy hamonjy azy. Dia izany fitiavan'ny Kristy ny fiangonana izany azavain'i Paoly fa ity fiangonana ity anie tsy hafa fa ny tenan'ny Kristy io, satria izy ny lohany ao, ary dia ny firenena rehetra sy ny olona rehetra sy ny mino rehetra no mambra ao. Ka raha mamonjy ny fiangonana Kristy dia ny tenany ihany no tiany amin'izay. Dia ataony tahaka an'izany koa ny mpivady. Ianareo na dia roa, na dia olona roa samy hafa, teraka avy amin'ny toerana samy hafa sy amin'ny fiaviana samy hafa. Rehefa natambatra ilay Genesis 2:4-5 ary ny lehilahy dia tsy maintsy hiala, ka hiala ny ray sy ny reny dia hamonjy ny vady. Nofiray ianareo izy, nofiray ianareo. Dia tena iray ihany, lasa tonga tena iray ihany. Dia hoy Paoly, tahaka ny Kristy tian'ny fiangonana, ka manolotra ny tenany hamonjy ny fiangonana, dia tokony ho tahaka an'izany koa ny lehilahy tian'ny vadiny, satria tsy tia olo hafa izy amin'izany, fa ny tenany ihany ny tiany amin'izany, satria fa natambatra ho iray, ho tahaka amin'ny fanambadiana izy, ka tsy olo-kafa aminy io, na dia manana ny persona manokana aminy azy, fa ny tenany ihany io, ny tenany ihany io. Dia mampianatra an'izany Paoly apôstôly. Ary eo manomboka amin'ny 9:7 satria resaka ny andraikitra ny lehilahy amin'ny mampitarika azy, izay tsy maintsy manao an'izany ao anatin'ny fitiavana, manao anatin'izany ao anatin'ny fahatsoram-po. Ny vehivavy amin'ny mahampanaiky azy, manao anatin'izany amin'ny toe-piainana midina. Dia misy zavatra miafina ambaran'ny Paoly apôstôly, ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ity ilazana hoe olo roa ka ilazana ho raika. Io moa ny mahagaga ny mahagaga an'Andriamanitra. Roa olo roa zao dia hoe raika ihany. Fa io Genesis 2:2 ka ilazana hoe ny lehilahy dia tsy maintsy mandao ny rainy sy ny reniny, ary amin'izany fandaozan'ny rainy sy ny reniny zany izy dia mitambatra olona anankiray. Ny voambolana ampiasaina amin'io dia hoe sahala amin'ny nasiana dity, nasiana dity dia lakôly. Ny fanambadiana zany ny procédure ny mariage sy ny acte ny mariage zany, regny zavatra atao rehetra ohatran'ny lakôly, ohatran'ny lakôly. Rehefa manatrika fanambadiana zany tsika dia atao aby ny fanomanana, atao ny toroteny, atao aby ny fanazavana rehetra, dia hanamasina azy mifandraisan-tanana ireo, dia hoe iny ilay dity apetraka. Manomboka eo zany tahaka ny olona tsy afaka mandeha rera lehilahy, fa dia eny aminazy eny ihany raha matoa. Ary na dia misy aza ny maha célibataire géographique ny lehilahy na ny vehivavy, dia tsy voafaritra zany elanelany zany izy, fa tahaka ny iray ihany izy. Io lehilahy zay miala amin'ny rainy, miala amin'ny reniny, zany hoe miala amin'izao tontolo izao ihany, fa tahaka ny olona ray amin'ny vadiny izy, amin'ny vadiny izy. Nasiana dity, nasiana lakôly. Zay ny mariage zay, zay ny fanaovana fanambadiana. Fa tsy azon'olona zany, tsy azon'olona zany, ka mora amin'ny olona ny manao fandravana io mariage io, mora amin'ny olona. Fa ny tenin'Andriamanitra, Jesosy, Mosesy moa tsy nahaleo ditra ny olona, tsy nahaleo ditra ny olona Mosesy, tsy nahaleo ditra ny olona Mosesy. Fa Jesosy dia milaza, Mosesy nanomenareo ny certificat de divorce sy ny acte de divorce ohatran'izany. Fa za milaza anareo fa zay misaosao bady dia mampijangajanga ny vadiny, ary zay manambady olona efa nisaotra, tsy solution ny divorce, tsy vahaolana ny divorce. Fa matoa mikorotana ny tokantrano tsy nahay mitondra mahaloha azy raha lehilahy, ny sambo amboatra tsy nahay nitombona
amin'ny toetra mahampanaiky azy ny vehivavy, alamino zay, samy mijery ny andraikitra ny sy ny adidiny amin'izay, tsy feno fitiavana ao, fa ny divorce tsy solution, tsy solution ny divorce amin'Andriamanitra. Ary zay mieritreritra hanao an'izany miverena, contre nature zany raha amin'Andriamanitra. Sy ny karazam-panambadiana maro samy hafa arak'izay efa nambarany mpanao lahateny teo. Fa io Genesis 2 zay aseho amin'ny endriky ny lakôly ka averin'ny Paoly apôstôly eto amin'ny toko amin'ny andinin'ny fahatelopolo dia atohizana ny amin'ny andiny faraiky amin'ny telopolo, faharoa amin'ny telopolo, fahatelo amin'ny telopolo, zava-miafina no ilazany azy. Zava-miafina no ilazany azy. Satria misy zavatra tsy azo tenenina, ary Lutera raha notanianao amin'io dia hoe tena confidentiel zany, raha ny mpivady ihany zany, dia ny firaisana ara-nofo araka ny fomba ny mpivady. Io tsy zava-dozy io, tsy zava-betavety io, fa araka ilay nazavany mpandahateny teo hoe ny tsy fanaovana azy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tena zava-betaveta raha fa miala amin'ny fandaminan'Andriamanitra aloha. Efa zava-doza raha miala amin'ny fandaminan'Andriamanitra. Fa ny firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny sehatry ny tokantrano ka mahampivady marina azy, mahasa an'Andriamanitra zany tokantrano zany, ka nanakambanan'Andriamanitra azy ho olona iray na dia roa tokoa aza, zava-miafina ny ilazany Paoly apôstôly zany. Satria ao ny fankalalan'ny mpivady, ao ny fankalalan'ny mpivady, ao no ianarany zavatra rehetra sy fahafantarany hatraminy any ampotosy milohako. Zay le izy. Ka diso ny fiheverana amin'ny fitaizana hoe mba tsy ho vahiny amin'ny fanambadiana dia mba fa manao kisipasipa, mba fianarana. Diso. Zava-miafina io tsy tokony hidirana. Ary ny zava-miafina confidentiel, secret. Misy olona mahalala azy fa ny akoatra ny olona tokony hampalalana azy io tsy misy na dia ray azy. Zava-miafina io. Zay ny Paoly apôstôly. Ka amin'izany ny fomba mpanao ny mpivady amin'ny mahampivady azy ka hananany ny firaisana ara-nofo zay loharanony fahazahoan'ny taranaka koa dia tena fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra, ary tokony ho fantatry ny mpivady zany, tokony ho ekeny zany, ary ho tandremany ny fahamasinany zany, mba azahoany mandresy ny firehetany ny filany nofo tahaka ny fampianarana efa nataon'ny Paoly. Fa misy ny olona maimay tsy mahatato dia Paoly aleo manambady. Paoly moa mahaenioka anazy satria ny fanambadiana io antso io. Misy olona nantsoina tsy hanambady tahaka andry Paoly, dia izay nanaovan'ny Paoly tiako raha mba tahaka ahy aby ianareo. Anao zay raha Paoly. Fa anay natsoana hanambady, anay natsoana hanambady, fa i Paoly tsy natsoina hanambady, dia mahazaka an'izany izy, namboarina ho amin'izany izy. Fa ianao natsoina hanambady koa dia aoka hazaka ny fepetra takianao, ka hipetraka tsara araka ny fandaminana nataon'Andriamanitra amina hariany zany tokantrano zany, amin'ny fanomezana sy fampiasana ny fanomezana rehetra ataon'Andriamanitra ao anatin'izany tokantrano zany. Fa ny tsy fifehezana an'io no mahatonga ny voambolana hoe fijangajangana. Fa izay rehetra ivelan'izay fandaminana ataon'Andriamanitra zay fijangajangana. Ka ny mahazava-miafina zany dia zavatra velan'Andriamanitra iseho aty amin'ny fiangonana, satria taratry ny fiarahamonina izay tian'Andriamanitra hatao amin'ny mino koa amin'ny fiangonana dia ny fiainana ao an-danitra zany. Satria ambaran'ny Paoly apôstôly fa ny fifandraisana misy eo amin'ny Kristy sy misy amin'ny fiangonana dia tahaka ny fifandraisan'ny mpifamofo, fifandraisan'ny mpifamofo, fofombadin'ny Kristy ny fiangonana. Ka raha ny fiangonana miala amin'ny Kristy tahaka ny Israely miala amin'ny Jehovahandriamanitra, ny voambolana ilazana an'izany mijangajanga Israely. Ary fahotana ratsy zany. Misy moa ny olona noho ny fankafizany an'izany dia hoe ny anareo dia ny fijangajangana ihany no tenenina, mba fahotana koa ny hafa.
fahotana ny hafa foy Paoly hoe io fahotana miditra agnaty. Sarotra aminao ny miala aminao raha tafalatsaka aminao. Tsy azo atao na ny manandrana. Tsy azo atao na ny manandrana. Zany manimba ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny. Zany ny fomba manimba ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny. Satria Andriamanitra raha manangana zany tokantrano zany dia manoka anazy. Io le lazainy eo ny 5:7 hoe manamasina azy izy, mandio azy amin'ny rano izy, miteraka azy indray izy. Ary raha manamasina izy dia indray mandeha. Fa izany tokantrano no hamasinina zany dia mitombo amin'ny fihamasinana. Ary zany no lalana handehanan'ny mpivady, zany no lalana handehanan'ny tokantrano, dia hiroso amin'ny fihamasinana. Arak'ilay fanamasinana natao indray mandeha taminy dia hitombo, satria fanjakan'Andriamanitra io, endriky ny fanjakan'Andriamanitra io dia tahaka ny voatsinapy ka dia mitombo amin'ny fahamasinana, dia zay le atao hoe fihamasinana. Tsy ho tratry zany fihamasinana zany raha ity an-tany ihany, nefa tsy midika hoe tsy atao, fa tsy maintsy mandeha mandroso ianao, fa ho tratra sy ho tanteraka zany amin'ny fahatongavan'i Kristy eny amin'ny rahony lanitra, tahaka ny hapakaran'i Kristy ny fiangonana eny amin'ny rahony lanitra. Zany no toetra, zany no andraikitra apetraky Paoly, ambaran'i Paoly ho fitaizana ny kristianina, ny tokantrano kristianina amin'ny ametrahany andraikitra amin'ny lahy sy ny vavy, izay tsy hafa fa fiarahamonina fototra, tsy fiarahamonina fototra mirafitra, fiarahamonina ety an-tany ihany, fa endriky ny fiarahamonina koa izay sehatra idiran'Andriamanitra hanehoan'ny fahasoavany araka ny fampitahana sy ny filazana fandaminana izay ataon'ny Paoly apôstôly ao, ka ilazany fa tahaka ny fananan'i Kristy ny fiangonana no tokony ho fananan'ny lehilahy ny vehivavy. Satria mitombo izany ankohonan'izany, satria mitombo izany fanjakan'Andriamanitra izay atomboka olona ao tokantrano zany, dia hisy zaza ho tonga eo. Eo no ambarany eo amin'ny manomboka eo amin'ny toko 4, ny 7. Ahoana indray koa ary ny fampitondrany zanaka sy ny ray aman-dreny, dia anankiray amin'ireo didy 10 ny tokony ataony zanaka, ka ilazany hoe ianareo zanaka maneke ny ray sy ny reninareo mitompo fa mariny zany. Ary dia misy fampanantenana lehibe ataony, fa raha manao an'izany ianareo dia ny zavatra tsara indrindra, ny fanomezana tsara indrindra, raha ny fanomezana ety an-tany no mena, manana andro lava iainana, manana andro lava iainana. Io no atao ho ny zaza. Dia ny zavatra mahagaga amin'izao, asa na raha mba tonga aty aminareo ty ny fomba fitery sy hira fa aminay agny, zay tiany kilongo atao randimby hira io, lasa le hira dia hoe rehefa tsy teheny zay ny kilongo tsy teheny ihany, dia zay tiany kilongo ihany atao randimby randimby io tsy fantatra hoe ia, fa dia ho fanoherana zay fahefana olon-dehibe miteny eo, dia misy hira mihitsy aza hoe zay tiako. Fihoara-pefy ane io, fihoara-pefy io, ary fahasahiana. Mandika ty didy 7 ty, mandika ny didy 7, fihoara-pefy io, fihoara-pefy io. Dia fantatry Paoly io, fantatry Paoly io, dia hoe tandremy rakolonga, fa ty tsy mba kilalaony ty, fa niaigny mihitsy, ary nataolo malagasy dia mahalala an'izany. Dia miteny izy hoe ny teny ray aman-dreny no tahaka n'inona, sipako mbala tsy mahavoa mahafany, mba raha gravy zany, zavatra tsy mahavoanao koa nefa dia faniny ianao, raha gazy dia ui, fa dia zavatra mekanika dia hitanao igny dia raha mandalo ao hoe tsy nahavoana nefa dia mahafaniny ianao. Fa takatry ny taolo tsara ny lanjan'izany fandaminana ny toerana misy ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany eo amin'ny fiarahamonina sy ny didy apetraka Andriamanitra mba hampirindra tsara ny fiarahamonina. Dia tsy ny zaza ihany, fa samy tompona andraikitra ny rehetra rehetra ao amin'izany fiarahamonina zany
ka dia miteny amin'ny mpivady ihany koa amiray aman-dreny hoe dia mba hoenty moramora ihany ny kilonga, aza dia atao ny zavatra hanafotoana azy, aza dia atao ny zavatra hanafotoana azy. Dia izao ny fampitahana nataony mpandinika anankiray izay novakiko taloha tamin'ny andron'ny Paoly. Matoy Paoly miteny an'io izy hoe tena strict, tena henjana mihitsy ny discipline fitaizana ny kilonga. Mandeha ty ny kilonga dia mihodika any ny masony ray aman-dreny, ndeha afara any dia tena tsy maintsy atao ambany maso. Dia io ny mahatonga ny Paoly miteny amin'izay. Fa reho hoarina amin'izao ny contraire an'io koa ny misy, libre ny kilonga, libre. Dia miteny mamataty hoe zo zao dia omeo anay rery dada, omeo anay rery neny. Omeo anay rery dada sy neny, iny zo anay. Nangalariny ngahy io sa nataony ahy? Adala ngahy izy, nosohainy ny zavatra hahafantatra sy hahatsara anao. Fa dia ambolena amin'ny toe-tsainy ankizy zany. Dia miteny ny Paoly apôstôly eto ho an'ny fiarahamonina fototra, izay endrika tokony hivelatra ho amin'ny fiangonana lehibe indray, tsy zany no izy, fa zao ny fandaminana nataon'Andriamanitra, dia ny fanajany ankizy ny ray aman-dreny ary ny fifampitondran'ny ray aman-dreny amin'ny mpitiavana koa. Zay no izy. Ary dia izay raha tanteraka tsaka ny sy-andava, ary raha mahatoky amin'izay andraikitra nomena azy zay, na ny lahy na ny vavy na ny zanaka ao tokantrano, dia ho tahaka an'izany daholo ny tokantrano tsirairay avy. Vita ho azy ny fiarahamonina amin'ny fiangonana. Vita ny fiarahamonina amin'ny fiangonana. Satria efa nandray sy niaina ilay fampianarana fototra sy ilay aina fototra sy ilay fifampitondrana fototra hatrany tokantrano ny tsirairay. Zany rehetrarehetra zany dia ambaran'ny Paoly apôstôly, ary isan'andininy izy dia tsy maintsy ampidiriny ao ny fampitahana amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Tsy ho tanteraka antsika zany amin'ny maha-olombelona mpanotantsika. Hoy izaho lehilahy mpitarika ka hitarika amin'ny fahalemem-panahy ny ankonako, raha tsy ao anatiko Kristy, ka afaka miteny tahaka ny Paoly aho hoe tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anato. Tsy ho hain'ny vehivavy zany hilefotra hanetry tena zany, ka na dia kely azy zany andraikitra tao amin'izany dia ataony hoe sarotra, raha tsy ao aminy Kristy, ka miteny tahaka ny Paoly izy hoe tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anato. Tsy ho vitan'ny zanaka ny hanaja ny ray aman-dreny ka hampirindra ny fiarahamonina ao amin'ny ray aman-dreny sy zanaka tsy hisian'ny firafitohinana, raha tsy hitany taratra eo amin'ny rainy sy reniny zany fiainan'ny Kristy izay tsy maintsy ho vakeny ka hianaran'izany, ka ho tonga fiainana ho azy koa ka harahana. Zany mahatonga ny mpanao salamy manao hoe saro amin'ny lalan'ny halehany ny zaza, fa rehefa mahazo zany izy dia tsy hanahirana anao tsony ny hitarika azy. Voninahitra ho an'Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ray sy ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, fimbonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amin'ny aleo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.